Yatilani mifuku Tikuyanao Nifitiavanao Timiu Tiawila zafa Tikuyanao Zafa tikianao Tiawila zafa Tikuyanao Tikuyanao Tinatikianao Nifatsiampy ny tenikio Fantatro fahitanao tompo Miatilali ny foko Tikuyanao Fitiavanao tsy miova Diao ilaza fa Tikuyanao Tianay ianao Jesosy satria ianao ilay natoko foana teo amin'ny fiainanay ianao ilay tsy mba nanary anay Jesosy ianao ilay tsy namelanay irery fa teo foana ianao tamin'ny fotoana rehetra nataiza nisy anay Jesosy teo foana fombanao teo foana fiarovanao Jesosy mbola ahafahanay mijoro toy izao mankasitraka Jesosy alleluia Anio mandraky izay zay lazainao dia zay no ataonao tsy mba nandao tsy miova matoky hatramin'ny farany Andriamanitra mitsaokanao matoky loatra ianao tsy andao matoky loatra tsy andisy fanantena porofonao izany tamin'ny fiainako ka tsapako ankehitriny matoky loatra ianao tsy andao sotra betsaka fa natoko foana ianao teo amin'ny fiainanay hatramin'izay alleluia lazao ianao ilay izy hatretra ianao ilay ombany anio ary mandrakizay izay lazainao izay no ataonao alleluia tsy mba mandao fa matoky hatramin'ny farany Andriamanitra mitsaokanao matoky loatra ianao tsy andao matoky loatra tsy andisy fanantena
katsapako ankehitriny matoky loatra anao tsy andao matoky loatra anao Jesosy matoky loatra anao tsy andao matoky loatra anao matoky loatra tsy andisy fanantena porofonao zany tamin'ny fiainako katsapako ankehitriny matoky loatra anao tsy andao matoky loatra anao tsy andao matoky anao antsambisa matoky loatra tsy andisy fanantena katsapako ankehitriny matoky loatra anao tsy andao tianao loatra tsy andao ianao tsy amela ay amin'ny atsasan-dalana izay natombokao tsy maintsy vitainao katsapako ankehitriny tianao loatra tsy andao ianao dô iaraky ilazana zany hoe tianao loatra anao Jesosy tianao loatra tsy andao ianao tsy amela ay amin'ny atsasan-dalana zay natombokao tsy maintsy vitainao katsapako ankehitriny tianao loatra Jesosy tianao loatra tsy andao ianao tianao loatra tsy andao ianao tsy amela ay amin'ny atsasan-dalana zay natombokao tsy maintsy vitainao katsapako ankehitriny tianao loatra tsy andao ianao porofonao izany tamin'ny fiainako katsapako ankehitriny tianao loatra tsy andao ianao nao tiako amafon'i Jesosy tsika afaka mahazo toerantsika tompoko azafady dia andao amena ny voninahitra any amin'i Jesosy ny amin'izay nataony teo amin'ny fiainantsika mandroso tompoko tahin' Jesosy tsika rehetra dia ho an' Jesosy ihany voninahitra ny amin'izay rehetra zarainy eto satria izy ireny ihany mendrika an'izany ny jeroko vavy-melandroany moa dia ohatrany hoe zavatra farak'izay tsotra nefa tena manan-danja mahakasika ny fiarovan'Andriamanitra anay hatrany zany zay moa zany nanatanteraka fitoriana filazantsara tany amin'ny faritra Nosy be Elvila tany tamin'ny tapabolana dia andro vitsy tao alohan'ilay izy dia nanofy aho hoe zay sy ny ekipanay ilay nandeha tany zany hoe nisy tsy olana nafika dia tao anatin'ilay nofy hoe tsy afaka mikofoka zay dia le responsable anay niteren'ilay zolana moka ny vola rehetrarehetra tany aminazy dia nidorana tao anatin'ny afo dia nagaga tamin'ilay izy niveriny indroa ilay nofy tsy hoe andro samy hafa fa tamin'iny andro raha iny ihany ohatrany reny amin'ny film reny ohatrany misy replay zany ilay izy dia nizaraiko tamin'ny ekipa moa zay nofiko zay zany dia nitantarako tamin'ilay responsable koa dia samy mitondra mambavaka izay fa tsy nanakana anay tsy nanatanteraka an'ilay fitoriana zany dia isaorana an'i Jesosy fa nizotra soma tsara ny fitoriana tany tsy nisy zavatra nampaninina anay zany dia tena andalana ody latsinainy maraina zay ny départ dia zay moa zany nanao lavalina tamin'ny 12 sy fefany teo eo tamin'ny alina tany
nandalo tanàna anankiray zay somary maizimaizina le izy dia nisy telefônina torche kely teo amin'ny arabe tsy tena hoe sisiny be loatra zany le izy fa somary saika nanakake avoambony dia ny akabeazan'ny ekipa moa zany ohatrany somary taitra kely nahitan'le izy io misy telefônina dia mirehetra ny torche an'le izy fa le responsable anay tonga dia niteny hoe saody fandrika ozy izy io fandotsika tonga dia andeha dia zavatra tsapako zany hoe voanteny an'izay le responsable dia ohatry nisy fifaliana be zany tao anatiko sy fitsarana dia ny zavatra tonga tao anatin'ny saiko dia izao hoe ay ve jesosy rehefa manana fatokina ara-piombonana aminao dia mora kely miala mifandrika sy ny hoe arato zay mety hoe no mandeha vola amelezana antsika dia somary nanamaivana kely an'le izy moa zany fa tonga tany an-trano dia ozy zokinay hoe satria nitantaraiko taminazy le nofy hoe ranjanona ozy izy tsika dia mety ateraka le nofindry iny dia ranjanona zany zay dia mety hoe zavatra kely le telefônina fotsiny mety nitarika famoizana hain'olona maro sy fananana maro fa isaorana an jesosy fanampihomanina zay tany anatin'le izy dia tsy hoe fanazaitra anay loatra ny tory dia efa mandeha ho azy fa tsy maintsy ny hoe natao anatina fiombonana le izy dia zavatra tiako amafisina kely amintsika dia zao hoe rehefa vela ho an jesosy sy ny filazantsara isika dia ny fitaovana rehetra ny devoly amelezana antsika dia tsy misy andinina zany ka naiza toerana nirahan jesosy ianao dia mandana mandeha satria ozy izy hoe indro ozy izy mombanao aza merikeka foana fa zao no andriamanitra ao dia ho an jesosy ny voninahitra ndao iteka mafo an jesosy tsika témoignage manaraka azafady atovy mafy ny tiako tsy mety mitsangana alleloia tsy za rehetra nety nitsangana ambirina voninahitra ho an jesosy ny amin'ny zay rehetra efa nataony mety efa heninareo mpampanyteny hoe nandefa zaza nianatra any ivelany dia efa herintaona zay io zaza io efa hoe te hianatra tany ivelany dia dadany nefa tena nitsasaka mihitsy hoe ndeha hianatra ny ivelany dia zaza raha tonga dia arabako teny dia zay dia faly ery fa nianatra teto izy nianatra teto izy aloha dia faly ery hoe io fa tena tsy nakany ivelany dia rehefa tonga nefa fotoana tany tapatapaka ny vola tamin'ny fiandohan'ity taon'ity dia teny amin'izay izy efa vita ny inscription dia efa validé ny anina efa validé ny inscription antany an-dafy kay nianatra ny ivelany indray dia efa eo aho zany dia efa satria tonga dia atao mahitsy be zany hoe tsisy ninona ahafahana mandefa anazy any tena hoe tsy manana ny ahafahana mandefa anazy any dia ny alahelo ny dadany koa isaraka amin'ilay zanany aloha tsy afenina dia tao anatin'izay dia taitra tampoka hoe efa vita ny inscription any voaray izy dia teo an'izay zany dia tonga dia hoe tsy afaka miemitra otrany fa tsy maintsy andeha ty zazy ty dia nataony indray ny visa dia ela be ilay visa tsy mivaly dia efa faly indray ny dadany hoe io fa tsy lasa dia faly indray dia hoe io fa tsy lasa dia nandeha tena fotoana dia mivaly ny visa tampoka be mihitsy nivaly ny visa ny hoe mandeha amin'izay izy dia teo anatin'izay fotoan'izay aloha zany dia hoe tsy maintsy aloha ny écolazy zay zany nisany nahaela n'lay visa tsy nivaly hoe aiza ny écolazy io zazy io hoe efa voaloha dia tonga dia nitakiny zareo tonga dia écolazy tonga dia premier semestre nefa 9 mois sa 8 mois moa zareo mianatra zany ohatrany hoe écolazy heritaona ihany dia ahoana nahitana an'izany jesosy dia tampotampoka teo moa tonga dia nalohan'ny tompony ino moa écolazy premier semestre 6 mois zany dia efa teo aho zany dia efa tonga dia nangina hoe tena programme an jesosy indray ny andefa n'ity zazy ity satria izay tena tsy nananinina nefa rehefa naloha le écolazy ny devoaloha dia rehefa lasa izy dia rehefa andeha amin'izay izy dia araka ny tenako teo hoe tapotapoka be no valian'ny vizany dia andeha tampoka izy dia tonga tany amin'ilay toerana ianarana zany dia volona $20 no nampitondray ny mamany anazy dia za tena mipanika total satria rehefa miditra eo amin'ny aéroport dia matetika manontany ny police de frontière hoe aiza mivola sy ohatrohatr' zany karaha sanatsy voasavy eo le zaza dia tsy ho tafiditra mihitsy amin'izany vola $20 zany raha eto Antananarivo zany na eo Ivato ary tsy avelan'ny polisy miditra teto Ivato ny vola 500 000 dia tonga tany moa tena injoiny aby izy raha ohatra tonga tamin'ny enina sasany maraina ny roplanina amin'ny folo latsaka kely izy zay vao niantso hoe tonga za amin'io efa tena hoe tafiditra sa tsy tafiditra le zaza izy ity zany tsy nahita connexion mihitsy dia nahita olona nindramana telefona zay vao miconnecta zay vao niteny anay dia saotra ny tompo aloha ny amin'izay dia tonga teny an-dalana indray dia
tonga indray zany efa tonga tany tsy manana trano hipetrahana izy tsisy trano hipetrahana izy fa hôtely aloha no mipetrahana voalohany ndray andro hôtely ndray andro no nalaina dia hoe mitady trano ianao mamanay moa no nanendrika anazy tany dia hoe mitady trano a mandrapaina moa mamanay zany mitady trano a mandrapirava mianatra miditra hôtely zany zao arivo zao dia tonga ny maraina dia rofina daholo ny entana satria hoe tsy hipetrako amin'ny hôtely fa hoe manana fanantenana zany hahita trano dia mitady trano tsy nahita dia verinao amin'ny hôtely indray manontany mandondona hoe tsy mbola malalaka ve ny anina fa tsy maintsy miverina zay fa tsy nahita trano dia ohatr'izay foana zany ohatr'izay foana mitaitaina zany ianao hoe aiza le zanako matory amin'izao ora sy fotoana izao hoe misy trano isitrihana ve sa tsisy dia tonga ny fotoana vacances zareo a dia za zany aty Madagasikara ohatr'izay ihany koa tena miala site internet na agence immobilier dia mitsofoka ao anaty Facebook na location particulier amin'ny 12 alina vao matory ohatr'izay foana nandritry ny herinandro dia tonga ny fotoana dia vacances zareo dia sady manao kokoa kely ny pasteur Michel sy pasteur Rivo a vacances dia niteny pasteur Michel sy pasteur Rivo hoe aleo izy aty aminay aloha mandrapahita trano tena hoe raha tonga dia tsorona aminareo a pasteur Michel sy pasteur Rivo zany a mbola tsy mifankahita tava taminay akory fa mijoro vavolombelona eto zao ny hitany na rehefa le mitory teny any amin'ny sekoly ireny no hitany fa tena hoe misaotra an'Andriamanitra ny fifankatiavana misy ao amin'ny mpiara-manompo tena hoe hijorona vavolombelona le izy satria tena hoe fitiavana tena naseho an'zareo hoe olona tsy fantany akory dia nefa nyraisiny a dia tao amin'izany le zaza no mipetraka ny sabotsy zoma sabotsy satria vacances dia tonga ny lahady dia za zany ty sady mitady trano anazy ihany tonga n'izay lahady maraina dia avy mivavaka dia io zany rehefa tonga ao an-trano dia atao anaty telefôniny mijery trano amin'ny 12 alina raha faran'izay matory aloha dia tonga ny lahady ariva dia nanomboka teo a tena hoe nisy pasteur tato an-tanàna nampitady trano anaty teny Soavimasoandro eny Soavimasoandro zay mipetraka dia pasteur atao amintsika hoe mba hitadiavy trano eny Soavimasoandro izy tam'izany efa fotoana ataoko hoe ihany dia hoe Jesosy pasteur eto Soavimasoandro mipetraka mitady trano eto Soavimasoandro tsy mahita ahoana ny ataoko hoe eto Soavimasoandro nitady trano any Suisse tsy possible intsony zany hoa Jesosy fa avelako amin'izay ty fa zany tena hoe tsy haiko hoe zany tena hoe nanjera tena fotsiny tao anatin'le izy nomaniko ny biscuit nataoko solona mofo dia raha rehefa nararako ny ranom-boaloboka lasa nitsofoka tao anaty communion vita ny communion natory amin'izay tafiry ngamba dia efa natory tamin'ny 9 alina sa tamin'ny 9 sasany tonga dia natory tonga ny latsinainy nahita trano le zaza sady le olona nandray an'le trano a tonga dia olona nikarakara ny taratasiny a hijanonana any ino foa zany ianao tena lasehan'le izy hoe any Jesosy io fa ianao miverina mifantoka atao amin'ny Jesosy meny Jesosy le fotoana fa ianao laha ny andro fotsiny tsy natory tamin'ny tsisy dikany fa misaotra ny Jesosy tsika manana anazy a nandray tanana ny zavatra rehetra voninahitra ao an'Andriamanitra no tsika tiaka mahafoany Jesosy Jesosy no nanao an'izany rehetrarehetra zany amen Jesosy no niaro izy nefa nampitandrina tamin'ny alalan'ny nofo hoe tandremo fa sao dia misy manafika nareo dia le témoignage farany teo hoe ny fanahina ny fiahina ny momba atsika dia tsy atsika any tenenina eo akaikinao tsy anao fiahina ny momba anao rehefa niteny Jesosy hoe aza manahy dia aza manahy ny anao tsy anao ny anzanakao tsy anao koa zay ny anjaranao mitaiza azy araka ny sitrapon'Andriamanitra manoro azy dia anjaran'le ankizy sy anjaran'Andriamanitra ny ambony amen tiany Jesosy tsika le témoignage farany teo moa fa tsy netin'nitsangana le pateur hoe tao anatin'le fotoana tsika tsy nivory teto zany dia tsy afaka nivavaka mihitsy ry zareo tsy afaka tonga taria taiza moa iny taria ny bypassy ary avoloa ary
dia vao niverina teto ny fotoana dia nisaotra an'Andriamanitra izy hoe afaka mivavaka amin'izay. Alleloia. Tiana tenena ao anatin'izany hoe araroty dia ny mbola misy fotoana dia tongava. Ho avy ny fotoana hitady ny olona fa tsy hahita. Tena angataka dia hisisika dia hoe mba asio direct e. Ilay olona anao direct ary efa tsy otsony. Fa mino ahako fa izay olona izay tena hiara-hiakatra amintsika koa. Amen. Tena hoe misaotra an' Jesosy izany amin'izao fotoana izao hoe dia mila ararotintsika ilay izy. Alleloia. Ndaontsika hitsangana dia ndaontsika hisaotra an' Jesosy ny amin'ny fiarovany. Hisaotra an' Jesosy fa naverin' Jesosy eto ny Zoma. Zoma, isaky ny azomantsika eto fa ny sabotsika ary amin'ny baipasy avoloa ary akaiky ny gastropizzarie. Dia hisaotra an' Jesosy koa tsika ny amin'ny teny izay alefany eto amintsika. Fa rehefa miditra ao anatin'ny tenitsika, rehefa miditra ao anaty fiombonana fotsiny dia izy mikarakara ny ambony. Amen. Ahoana tokoa moa no ahitanao trano any amin'ny firenen-kafa any, ianao ary eo amin'ny tanànanao mitady trano tsy mahita. Ohatran'ny hoe zavatra mampiomehy zany. Teo izy Jesosy namatsy écolage. Teo Jesosy nampivalide ny visa. Teo Jesosy naninona koa? Teo Jesosy nanome trano. Mikasika ny fony pasteur Rive sy pasteur Michel izay olona mbola tsy niresaka na nifakafantatra tamin'ny akory. Tena hoe no Jesosy dia mety ny zavatra rehetrarehetra. Teo koa Jesosy nanome olona tompo-trano ampiatrano an'ilay zanany sy hikarakara ny taratasin'ilay zanany any ampita. Inona secret? Communion fotsiny. Teneny eo akaikinao communion fotsiny hoe dia mety ny zavatra rehetrarehetra. Alleluia. Asandrato ny tananao dia isoa Jesosy isory izy ankasitrao izy ny amin'ny fiarovany. Isory izy fa niverina eto ny fotoanantsika isaky ny azoma. Dia isory azy ny fahafahanao tonga eto manatrika fotoana. Aza raisina hoe ka za eto tanàna fotsiny ange dia mandeha tongotra. Fa isory azy fa afaka tonga eto ianao. Isory ny amin'ny sabotsy izay ataontsika ary amin'ny baipasy avoloa ary. Isory ny amin'ny fampahitana fity. Isory ny amin'ny teny izay mitarika antsika ao anaty communion. Isory fa mandeha ny teny hoe aza miahy. Aza miany ihany no fa tanteraka ny filany. Dia Jesosy koa efa niteny fa aza manana inona na inona. Foka ny fiombonana no entina manambara ny fangatahana amin'ny zavatra rehetrarehetra ao amin'Andriamanitra. Raha amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao izay. Misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny famindramponao, misaotra fa ianao no mampanofo, manome nofo ny mpanomponao izay andeha hitory tena ny nosy Belleville ka mampafantatra fa misy mitady hanafika ka noho izany tsy tokony hovarim-bariana. Misaotra ny amin'ny fiarovanao azy ireo ary misaotra ny amin'ny présence d'esprit tsy nitodika tany amin'ilay fisintomana telefonina mirehatra eny ampovoan-dalana fa tonga saina ara-potoana ka nahatonga an'izareo tsy nijanona. Misaotra Jesosy ny amin'ny fiverenan'ny fotoana ivavahana eto ary misaotra ny amin'ny teny izay alefanao hitarihanao anay isan'andro ao anatin'ny communion izay tsy fiahina ny nofo, tsy fiahina ny ankonanay, tsy fiahina ny anina hoaninay, tsy fiahina ny rehetra momba anay satria tsy andraikitray izany fa ny anjaranay dia miray aminao, miombona aminao. Misaotra Jesosy ny amin'ny vatsim-pianarana nomenao. Misaotra ny amin'ny écolage izay nataonao tonga teo an-tanan'ny mpanomponao. Misaotra ny amin'ny fampiantranoana any Suisse Jesosy ary misaotra ny amin'ilay tompo-trano izay nanome trano sy hikarakara ny taratasin'ilay ankizy. Voninahitra dia ho anao irery any. Raha amin'ny anaran'i Jesosy omena voninahitra ny anaranao. Mpisandrata mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tiaka ho an'i Jesosy. Alleluia. Fanamerabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Raha misy olona akaikinao dia mba teneny izy hoe tonga soenao eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra andro any hariva hoe faly be mahita anao e. Alleluia. Volana vaovao misy zavatra averin'Andriamanitra amin'ny lohaniny. Amen. Miverina eto indray tsika miara manompo an'Andriamanitra eto amin'ity androany ity. Ndao tsika ankasitraka sy saotra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetrarehetra, ny amin'ny zavatra ihany koa ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Matoa Andriamanitra efa mameriny amin'ny lohaniny indray ty fivoriany ity dia ndikan'izany misy zavatra ihany koa averin'Andriamanitra amin'ny lohaniny eo amin'ny fiainanao. Asanato ny fisaoranao n'Andriamanitra makasitra azy asanato ny vavakao. Ray masina amin'ny anaran'i Jesosy makasitraka sy manome voninahitra anao zay. Misaotra Tompo fa mbola nomenao fotoana indray zay androany nitahinao tonga soa eto amin'ny fanatrehanao indray zay tsirairay avy androany. Fantatray Jesosy fa matoa zay nentinao eto amin'ity toeran'ity androany dia misy fitahim-panahy efa vohomanao anay eto androany. Raha io tonga eto zay androany tsy tadin'izaniza fa ianao no tadiavina eto ary ianao no hamangy sikasika anay amin'ny alalan'ny teny
sy nikasika rehetra zay olefanao amin'ny fiainana tsiraray avy makasitraka anao zay tompo tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy halleluia amen raha faly ianao dia tiako mba hitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy dia mahazo toerana ray minitra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra halleluia amin'izao fotoana izao tsika dia eo akatroky ny fiandrasana ny fiverenan'i Jesosy sy ny fampakarana ny fiangonana ny baiboly dia miresaka bokin'ny Joely fa amin'ny andro farany ozy izy no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra zany hoe raha miresaka zany tsika ny amin'ny andro farany dia manomboka teo amin'ny fotoana zay nandatsahan'Andriamanitra amin'ny fanahany amin'ny tamin'ny andro Pentekoste dia manomboka eo ny top chrono ny andro farany dia ozy izy Paoly rakizy ozy izy zao ny ora farany dia teny aminao zany fa efa tsy ao anatin'ny andro farany ntsony tsika amin'izao fotoana izao fa ao anatin'ny ora farany raha misy olona kaikinao dia mba teneny kely izy tsy andro farany ntsony hoe fa ora farany hoe halleluia ozy izy ny bokin'ny Mateo 5:20 dia ny andininy fa 4:30 miresaka n'io andro farany io ny amin'ny fiviany zanak'olona Matthieu 24:36 sy ny 37 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa ny amin'izany andro zany fa ny amin'izany andro sy ory zany dia tsy misy 37 azafady fa tahaka ny andro Noa dia ho tahaka izany koa ny fiaviany zanak'olona fa tahaka ny tamin'ny andro fony tsy mbola tonga ny safodrano ka ninana sy nisotro ny olona ary napakabady sy namoaka ny ampakarina mandra-pahavin'ny andro izay nidiran'ny Noa tao amin'ny sambo fiara ary tsy fantany mandra-pahavin'ny safodrano izay nandringana ny olona rehetra dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona amen baiboly dia milaza fa ny fiavian'ny zanak'olona ozy izy dia tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa inona zavatra nitranga tamin'ny andron'ny Noa ozy izy ny baiboly hoe ny olona ozy izy dia ninana sy nisotro nanao trano napakabady ny olona tamin'izany fotoana izany dia nanara-po tamin'ny fafinaretana sy ireo zavatra rehetra izay veriny fa mahasosy mahafinaritra ny tenany tamin'izany fotoana izany any ka na dia nitory-teny ary Noa nanambarany amin'ny fandringanana sy ny fahatongavan'ny safodrano izay ho avy andringana ny olona dia tsy nisy nino ary tsy nisy nanaiky ny fitoriana izay nataony Noa ny olona tamin'izany fotoana izany dia ohatran'izany koa ny fanoharana izay hitondrany Matthieu 7:20 azy dia ozy izy hoe ny andro hiviany zanak'olona ozy izy dia tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa inona zavatra nitranga tamin'ny andron'ny Noa resahany Genesis 9 dia miresaka ny tamin'ny andron'ny safodrano fa tamin'io fotoana io dia naleon'Andriamanitra nandringana ny olona tamin'izany fotoana izany izay tsy nanaiky azy fa kosa ny biby rehetrarehetra izay nakatosy nanaiky an'Andriamanitra dia nivonjen'Andriamanitra sy nampidirina tao anatin'ny sambo fiara zany hoe naleon'Andriamanitra zany namonjy biby izay nakato azy toy izay amonjy olona izay manohatra an'Andriamanitra zany zavatra nitranga tamin'ny andron'ny Noa raha mijerytsika amin'izao vaninandro hainantsika izao dia mahita fa toy izany sy tahatahaka izany ny endriky ny fiainan'ny olona amin'izao fotoana izao betsaka ny olona ratsy noho ny biby ary tamin'izany fotoana izany dia ny biby nanaiky sy nakatoa an'Andriamanitra ka niditra tao anatin'ilay sambo fiara tamin'ny andron'ny Noa mino androany hariva fa tsy ho tahaka ny olona izay tsy nakatoa an'Andriamanitra ianao tamin'ny andron'ny Noa ka resin'ny biby izay nino sy nanaiky an'Andriamanitra ka niditra tao anatin'ny sambo fiara alleloia eo amin'ny andininy fafito sy favalo dia miresaka biby anankiroa ny baiboly ozy ny baiboly hoe tamin'io safodrano io mba hahalalan'ny Noa fa efa ritra ny rano satria Andriamanitra ozy izy amin'ny Genesis 9 dia ny andininy voalohany nahatsiaro an'ny Noa sy ireo biby ireo izay tao anatin'ny sambo fiara dia ambaran'ny baiboly fa namoaka goaiky Noa tamin'izany fotoana izany
navoaka ny teo mivaravarakely mba halalany nitoetoetra ny zavatra mitranga dy velany a dia namoaka goaiky noa tamin'ny voalohany a navoaka ny teo mivaravarakely. Inona zavatra nitranga? Ambara amin'ny baiboly fa io goaiky io a dia tsy tamana tao anatin'ilay samby fiara fa lasa variana niditra sy mivoaka tany ivelany. Tao ambadik'izay noa dia namoaka koa izy namoaka voromailala. Ireo zany dia biby anankiroa vorona anankiroa samihafa izay samy manana ny toetrany. Ny goaika dia fantatsika fa biby mpihinana faty, mpihinana cadavre, zany zavatra tiany. Ary zay no natonga azy tsy tamana tao anatin'ilay samby fiara satria betsaka ny cadavre any ivelany. Dia variana le goaika aleony tsy mitoetra ao anatin'ilay samby fiara fa variana amin'ireo faty rehetrarehetra sy ireo cadavre zay natsikafon'ilay safodrano tamin'izany fotoana zany. Le voromailala kosa dia nambara amin'ny baiboly fa tsy hitany izy zay nametrahany tongony dia naleo ny verina tao anatin'ny samby fiara satria tsy misy zavatra ametrahany tongony ihany fa faharatsinany ihany mbola tsy ritra ny rano faty sy zavatra marobe no any ivelany. Teteny ianao aoka ianao tsy ho goaika tamana any ivelany any amin'ireo endrika fahafatesana sy ireo cadavre rehetrarehetra any ivelany fa aoka ianao tahaka ny voromailala izay tamana ato amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mandrakariva mandra-piavan'i Jesosy eny amin'ny rao an-lanitra. Alleluia. Tsy maheno-tehaka ho an'Andriamanitra. Ny fampiasan'Andriamanitra satria io goaika io dia sy io voromailala io dia nampiasaina mba ho famantarana. Ny fampiasan'Andriamanitra dia misy fandraisany amin'ny toetra izay ananan'ny olona anankiray nataoko hoe ny kristianina anankiray. Raha tsy resaka tsika ohatra ny amin'ny vorondolo, raisitsika ohatra. Rehefa tena nandinika ny vorondolo dia zao ny zavatra tsapako. Andriamanitra tsy naharo ny vorondolo mba ho vorondolo, fa Andriamanitra nahary azy mba ho vorona afaka mandeha amin'ny alina satria mahita izy amin'ny alina. Zany hoe oiseau nocturne izy zany, mahita izy amin'ny alina. Fa vokatry ny lay fivoahany amin'ny alina sy lay fahitany amin'ny alina dia nanararoatra ny devoly mba hiara-miasa aminy satria manana toetra izy afaka miara-miasa amin'ny devoly mifankahita amin'ny alina dia tsy maintsy izy aloha zany no fidiana mba hiara-miasa amin'ireo mpanompon'ny devoly izay mandeha amin'ny andro alina. Fantatrao ny tiako teneniny. Nefa Andriamanitra tsy nahary azy mba ho vorondolo fa vokatry izay toetra nanany mpandeha amin'ny alina zay dia zay no natonga azy ho vorondolo. Teteny anao zany fa ny kristianiny andro farany dia kristianina takina mandrakariva mba hanana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Tahaka ny voromailala izay tamana eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fa tsy tahaka ny goaika izay variana ny velany any amin'ny ireo cadavre rehetrarehetra. Dia ozy izy ny ao amin'ny Efesianina 5:1-10. Ararao tozy izy ny andro azo anaovatsoa fa ratsy zao fiainana zao. Inona hoe ny araraotana? Ny andro azo anaovatsoa fa miaratsy zao fiainana zao. Nefa ny goaika ao anatin'izay dia tsy ararotiny mba hanompony an'Andriamanitra le andro fa lasa ararotiny hinanany paty any ambadika any. Manararo paty. Mialatsiny amin'ilay fomba fiteny. Fa ozy izy ny baiboly hoe ararotiny ny andro azo anaovatsoa fa miaratsy zao fiainana zao. Zay mihitsy no mahatonga ny ten'Andriamanitra milaza ao amin'ny Korintianina 2:4. Ny 9:20 milaza manao hoe tsy ketraka izay ozy izy fa na dia levona aza ny toetray ivelany dia avaozy ny isan'andro kosa ny toetray anatiny. Alleluia. Misy zavatra tian'Andriamanitra ho avaozy ny isan'andro ao anatinao ao. Misy zavatra tian'Andriamanitra ho hatsarainy isan'andro, ho volavolainy isan'andro mandra-piavan'i Jesosy eny amin'ny rao an-lanitra dia zao hialevina foana izay ratsy rehetra ety ivelany fa ho avaozy ny isan'andro kosa ny toetra tsara ao anaty. Mba tonga atsika tsy ho tahaka ny kristianina goaika izay variana any ivelany fa tonga atsika tahaka ny kristianina voromailala izay mitoetra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mandrakariva fa tsy tamana
amin'ireo endrika fahafatesana rehetra any ivelany. Ndao tsika isanao hitsangana amin'izao fotoana izao dia vavaka tsika hangataka amin'ny tompo hoe raha eo mangataka aminao zay amin'ny alalan'ny fananao masina mba ho avaozinao isan'andro ny atao anatinay, mba anana toe-pana araka ny sitraponao izahay, tsy ho tahaka ny goaika izay variana amin'ireo faty maro isan-karazany any ivelany, fa ho tahaka ny voromailala izay mitoetra mandrakariva eo amin'ny fanatrehanao ao anatin'ny samby fiara. Asandato izay vavaka izay amin'ny anaran'i Jesosy. Ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy, mankasitraka sy misaotra anao zahay. Misaotra Jesosy ny amin'ny fahatsaranao sy ny fahasoavanao fanomenao anay izany teny izany. Tompo mivavaka izay androany mangataka izay amin'ny alalan'ny fanampiany fananao masina, mba ho avaozana isan'andro ny toetra ivelany, ny toetra anaty, ary ho alevina isan'andro kosa ny toetra ivelany. Raha eo ampianaro izay mba tsy ho tahaka ny goaika izay variana amin'ireo faty rehetrarehetra any ivelany, fa ho tahaka ny voromailala izay tamana ho fanatrehanao ao anatin'ny samby fiara. Tompo vonona izay mandrakariva ny ho itsinao sy ho ampianarinao amin'ny alalan'ny teninao, mandra-piavinao eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Vonona izay no karakarainao, ho amboarinao sy ho tefenao mandrakariva, ary hitsenanao amin'ny fampiakarana amin'ny fiangonana. Makasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, amen. Tiako ianao hitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy dia andray mpanompon'Andriamanitra izay andoha amin'ny fotoantsika. Alleluia, mazoto toerana tompoko. Andao anomana ny fanatitra ho an'Andriamanitra ary tsika. Tao iny Jesosy arabaina tonga soa eto amin'ity toerana ity indray. Dia tao iny Jesosy tsika rehetra rapitso ny fotoanantsika dia any amin'ny centre hvkl any amin'ny bypass amin'ny fito maraina amin'ny fito sasany ny fotoanantsika rapitso. Dia asaintsika rehetra ao anatin'izany amin'ny fotoana izay iaonantsika amin'Andriamanitra indray amin'ny communion eny amin'ny centre eny amin'ny bypass. Dia efa nalefa any amin'ny groupe any nalefa ny publiena any zany le plan an'ilay toerana ho antsika izay mety mbola tsy mahita. Zazo tamin'ny heriny any tsoromo mandidy misy miantso hoe aiza tsara moa le centre ty. Ie, dia efa navoaka any le plan. Akoatran'izay dia misy olona, misy ambassador miandry eo amorony arabe eo amin'ny elanelan'ny Gastro sy ny Bogota. Dia ampatsahivina ny ambassador zany izay tompona andraikitra miandry eo amin'ny toerana io aza mba miala eo tompoko mba asireo mipostanareo mandra-piravany fotoana, satria ny problème misy olona tara foana dia tsy mahita le toerana. Dia raha mba mety tompoko mba aza miala eo zay mba eo zany dia eo ny fankahitanareo amin'i Jesosy. Alleluia. Dia tahin'Andriamanitra ny programantsika ny androany manokana dia nandefa fialantsiny ny mpanompon'Andriamanitra fa tsy hitratra ho n'le fotoana androany fa mametoka eo ny pasteur Rodolphe fa amin'ny herin'ny androany tonga soma tsara miaraka amintsika eto amin'ity toerana ity izy. Tiako mafy ao Jesosy tsika. Akoatran'izay dia entanintsika rehetra mba apitapitao koa amin'ny namana izay mety mbola tsy mahafantatra fa efa miverina ny fotoanantsika eto zany isaky ny Zoma. Dia za zao tena faly be androany aika misy olona kay tena miondana n'ity fotoana Zoma ty. Satria misy olona tsy afaka mety hoe noho ny asa zao ohatran'izany dia mety hoe eto izy mba mirava amin'ny efatra ohatra etsy Antaninarenina dia mba tonga eto. Dia sabotsitra izy mety miasa tsy afaka mandeha fa dia misaotra ny tompo. Hitanareo amin'izay ny sarobidy ny fotoana rehetra omen'Andriamanitra atsika. Dia tena misaotra Jesosy fa ny fotoana rehetra rehetra tena sarobidy be. Akoatran'izay any amin'ny herinandro iny dia tsisy miova amin'ny programantsika ny sekoly latsinainy, ny talata, ny alarobia etsy amin'ny sopiu anasanantsika rehetra zany fotoana zany ny fotoana ny sekoly dia fotoana ny vozantsika indray miaraka amin'i Jesosy. Latsinaintsika miaraka amin'ny sekoly ny famahana olana, talata ny sekoly ny fanasitranana ary ny alarobia sekoly ny tokatrano sy ny fitahim-panary ny fanambiana toetra. Ary misy fotoana anankiray tena mbola mahafinaritra be koa fa feno ny herinandrontsika raha ny tena marina. Isak'alakamisy misy fifadikanina etsy Antamena ao amin'ny Salom, tsy lavitra io, miditra amin'ny 9 mirava amin'ny 3.
dia tsy tapaka isan-kalakamisy io dia anasanatsika ao anatin'izany mety miasa ianao dia amin'ny 12 mirava tongava fa mbola mety dia anasanatsika rehetra koa zany fotoana zany a isan-kalakamisy io somatsika amin'ny herin'ny androany a veriny eto amin'ity toeranyity indray halleloia dia eto indray tsika miaraka amin'ny fampahereto araka ny fotoana efa mazatra atsika amin'ny efatra ny fotoanantsika eto a isaky ny zoma tahin'Andriamanitra tsika rehetra manasanao hitsangana aijery ny tananao dia dao hivavaka ho an'ny fanatitra isika mankasitraka misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fahafahanay a mitondra mifanatitra eto anatrehanao misaotra fa ianao ny ta ianao nanambona ary ianao nampahita fitiny tsirairay ary miverina izay manome voninahitra anao amin'ny fanatitra androany vokatry ny fo entiny tsirairay avy isam-batan'olona eto amin'ny fanatrehanao dia mba hankasitrao zany Jesosy ary tsaroviny tsirairay avy izay nitondra zany ny isam-pianakaviana isam-piankonana na ny pahafolo-karena na fanatitra na sakrifisy izay netiny tsirairay mba ho voatany fanatitra izay netiny tsirairay ary amokatra be tokoa amin'ny asa izay rehetra nametrahanao sy nanaovana an'izany voninahitra tolotra eo anao izay tsirairay avy kosa araka ny teninao hoe atolory ny teninareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia dreto izay androany manavao koa fanolora-teny eto anatrehanao a ho anao mandrakizay anompo anao anara-dianao ho anao ny fiainana manontolo a amin'ny anaran'i Jesosy amen mitehaka mafitsika ho an' Jesosy Est-ce que vous êtes prêts à le louer ce soir? Est-ce que vous êtes prêts à acclamer Jésus? Nous voulons voir Jésus élevé. misy olona mbola hideran'i Jesosy ve eto e ndao ary mitsangana eny amin'ny tongotra ao e mitsangana eny amin'ny toerana misy anao dia ndao mbola hiditra ao amin'ny fideran'Andriamanitra tsy misy protocole tsy misy zavatra ho azavaina be fa tena hoe ianao fotsiny midira ao amin'ny fideranao an'Andriamanitra ndao tena hoe atao vitanao eo Jesosy dia tena tenenao hoe misandratra eto ianao Jesosy androany ave afaka mahita tanana miofaofa fotsiny ary ve afaka mikikika ho an'i Jesosy ve irina Jesosy isandratra androany fa nefa hita maneran-tany dia androany ianao mampiasa ny vatanao an'i Jesosy ary hoe ndao ataontsika échauffement kely isaoty oanjo aiza le tanana hoe hey afaka manao vavaka mihitsy ianao hoe Jesosy a misandraty ianao tsy ho isy ambony noho ny azy e Alléluia
afaka zay fotsiny irentsika anao mahiaraka zay fotsiny le izy nous voulons voir Jésus élevé comme en étendard sur nos pays irina Jesosy misandratra fa nefa hita maneran-tany aza miafiafy mihitsy aza mijery zavatra aza mijerinao akaikinao mihitsy fenao androany no David eto aza miafiafy eo amin'ny fanatrena dia isoatiny ray manonona fiadanan'i Jesosy ho anao e faly ndray tonga eto androany a faly ndray ara ho akeo amin'ny kanja fideranan'i Jesosy androany dia indrindra tena hoe makasitraka an' Jesosy ihany koa hoe manana anjara ho an'ny fanompona azy androany dia araka nefa voalaza teny am-panombohana tena hoe tsy misy protocole eto tsy misy zavatra ho tantaraina be eto a fa mba te hitarika anao fotsiny hoe mba hideran'Andriamanitra ianao hoe tsy mahatsapa hoe somary elaela kely ndray tsy nisy hoe tsembotsemboka teo anatrehan'i Jesosy ie za zany zay raha ohatra ka tsy ianao a dia androantsika tena hoe anao afa-po eo anatrehan'i Jesosy e ozy izy ny salamy fahazato tena hoe mampirisika anao kely mihitsy iray a ozy izy hoe miobi ho an' Jehovah ry tany rehetra manompo an' Jehovah amin'ny fifaliana makanesy eo anatrehany amin'ny fioby dia androany ianao sady ioby hoy falifaly no hoe ho anatrehan'Andriamanitra ihany koa ro e dia ndao isoty misy tanora ve ato an-trambokyn'olona ao amin'i Jesosy tsy misy atro zany e ny fahatanoranao ndray modina andony voromahery mbola misy tsy mihetsiketsika mihitsy eo zany mety hoe miagaga be fa ahoana ary ty zao ny tena izy zao ny fahatanорana tsara indrindra e aza miafiafy ho an'ny tompo e omba samy mandihy aza mijery leo akaikinao inona ndray fihetsika ataony fa ataovy le fataonao le miafinafinao tokantrano mihitsy hoe efa mandefa ira fidirana vao maraina dia tsy mijery mihitsy fa to dia ataoko ty androany tsy misy hoe mahay zany hoe fa efa mahay miaraka daholo dia zao ndao iray fo iray feo iray fanatsika hiara-iran'izay tsotra kely izy zay fotsy ohatrany hoe mijery izy mijery baolina atao tsanganam-bola tana zay ihany mijery baolina mijery bolo be takangamba sasany zao tsotra kely le izy tena teny ao anaty bebola izy tia naiza lenao mihitsika fa any an-danitra moa zany dia tsy haiko teny hoe vao mifo isaky mihetsika dia zay a halleloia andao iketsika mafy zany ataontsika mafy be amin'ny anaran'i Jesosy isaroa tena halleloia raha mihaino radio anao dia misy feo an'olona zay mamerina an'izany fotsy zany hoe halleloia dia ohatra zay dia hiaraka-tsika androany ohatra zay fotsiny alléluia zay fotsiny nao mafy be misy mafimafy zay ve zay fotsiny miaraka-tsika yo alléluia ohatra tsy mahay ny feon'ny lehilahy mihitsy e ao hoe vehivavy fotsiny yo mbola vitsy kely zany zay ave ny feonareo afo indrindra yo ihany aizany lehilahy ndray zao alléluia aizany lehilahy zay mihitsy ho anao mandrakizay ny voninahitra Jesosy zay mihitsy aza miafiafy mihitsy
asanao tambony tanana anankiroa dia ireo mihitsy ilay izy ataovy mafy ale 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 alleluia Savage! Woo! Ataovy ambony fotsiny tananao an Jesosy e. Miala amin'ilay seza mihitsy sao dia manelingelina be le vy malalaka be le trano zay afaka miazakazaka zay afaka misaotisaoty ataovy hoany Jesosy voninahary ve isaotisaoty ho any tomponay wojo le tongotra tadandanda io mihitsy androany etseo arahatega kely atoloro an'Andriamanitra ny dera ny aja ny voninahitra zay fotsina vertsika mafy eo zavadrehetra mananaina iterany tompo dia ary saotisaoty indray aroa e wojo misy olona miala eto anao dia saliny Jesosy izy ny amin'izao fifaliany zao androany ngamba ianao saotisaoty betsaky indrindra teo amin'ny fiainanao aiza le feo mamiaraka dôly vao andiale dia androany tsy mivatanao ihany ny ampiasainao fa manatanteraka an'ilay ten'Andriamanitra aminoabolana ihany koa ianao avy ao amin'ny lelanao amin'ny mahavelo sy ny mamony dia tena hoe tenenao e rehefa mila midera ny Jesosy ianao rehefa mila manambary eo amin'ny lelanao ianao dia tenena e dia ozy izy ny apokalipsy fa izy ireo zasy ianao maresy ilay ratsy noho ny amin'ny razana kotra sy ny amin'ny teny filazana ny anaran'i Jesosy dia androany dao mbary eto ny anaran'i Jesosy Kristy tompo dao iray feo e misy hery ny anaran'i Jesosy mamazy fatopatotra rehetrarehetra ny anaran'i Jesosy teneno ihany
Amen ve. Dia dao tena ampiarahana finoana mihitsy e. Efa omba faladia tongotra ao Satana sy forogony. Le fatopatotra rehetrarehetra. Dia dao sady anoritoro azy nisô. Hitsakitsao mafy mihitsy a. Hitsakitsao mafy mihitsy. 2, 2, 1, and 2, right. Iaho aro e. 1, 2, 3. Merci amin'ny chorale lasa matematikatse. Julia. Hitsakitsao e. Ambarao fa misy tafika mitsangana eto androany e. Ianao zany. Dia miaraka mitafika ny lanitra rehetrarehetra. Ny arkanjely Mikaela ny eo aloha. Andrava fatopatry Satana rehetra. Afaka mivavaka ianao. Raha toka tanora ianao dia mbola misy zavatra mamatotra anao. Androany, aza manaiky miala eto raha tsy tapaka zany amin'ny anaran'i Jesosy. Liza tonga eto afaka mivavaka. Tena aza miafiafy Jesosy a. Tiany mbola mamatotra. Tiany mbola mamatotra androany. Break every chain. Woo! Amen. Ataovy ohatr'izay. Yo! Dao torotoroana ihany e. Ohatrany ilay manao kidodo reny zany. Hitsakitsao mafy io. Vonina vetra bokin'olona. Makaka n'Andriamanitra e! My God is awesome! Eo amin'ny fideranao an'Andriamanitra no mitsony Satana. Hey! Eo amin'ny fanindra hidranao an'Andriamanitra dia tsy manan-kery Satana. Raha afaka mihira ianao raha hainao ilay hira dia alefaso mihitsy. Androany. Ataovy eo anatreny Jesosy ny anjaranao. Androantsika anokatra ny fotsika mihitsy ilaza. Tsika tsy angataka eto fa ilaza ny fahatsarany fotsiny. Ianao manokana. Ahoana ny fahatsarany fahitanao ny fahatsaran'Andriamanitra izay inonao io. Ilay lazainao mpanjaka. Raha ilaza zao tsika fa tsara izy. Andriamanitra izy sy tokony hafiafy mihitsy tsika idera azy. Ianao ve sura ve ianao efa mendrika an'ilay mpanjakany voninahitra io atolotra io. Raha mandiva ianao na miafiafy ilay menamenatra. Aza menamenatra mihitsy androany. Raha tena inonao fa mpanjakanao io.
atena laza ianao fa tsara io dia omeo azy ny tsara indrindra any aminao asa atao hoe teny fotsiny hoe tsara andriamanitra hoe mpanjaka izy ahoana ny zavatra mendrika za mpanjaka izany le tsika miafiafy kely ve sa le tsara indrindra mihitsy zay tsara indrindra ome azy zay mahatonga ny olona milaza tena hoe fahadalàna mihitsy le izy androantsika anao davida tsy nijery ny manodidina azy mety possible atao misy mpivaty tonga eto dia matahotra be le madama mandisatria ora amizay ataovy hoany jesosy ataovy hoany jesosy aza miafiafy itsy hoe efa mandihy zanakay dia efa vitany zareo non ka enao dia noforonona niny idera azy dia tao hitsangana teo lazaasa reraka mideran'andriamanitra any an-danitra nga misy mipetraka sa balina foana any andao hitsangana andao kikiky andao hifaly eo mifanatrehan'andriamanitra Watoko. Dao mbola nandrapeo ihany tsika e. Dao mbola nambara ny fahalebiazan'Andriamanitra foana. Hainao ty hiri ty. Tena hoe afaka manandran-tanana ianao dia afaka miankoka ny fonao manamasina an'Andriamanitra. Madiza watu boy. Io zany nantongotra fotsiny mihetsiketsika nantananao fotsiny fonao jeren'Andriamanitra androany e reraka vetra amin'ny bokin'olona hey 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 dao iaraka sikikiky yo Jesus, 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 Masina, Masina, Diana is so Tamsayare. Woo! What's a left you on it? You are.
Mba te ahena ny feoan'ny tanora vehivavy kikika mafy feoan'i Jesosy hoe lehilahy zao hoe ohatrany hoe mony eniko mety vena izy anio hoe fangatsy fotoanan'ny tanora androany raha so aloha e sao dia misy tsikopy hoe fotoanan'ny tanora androany ao amin'ny tompotsy izany antitra tsisy antitra e dia ahoana reto mipetraka be dia be reto tanora zokiny zao a ao ampidivedintsika ilay gadonazy dia mihetsikaetsika misy mbola mitazona nyty ohatra zao hatramin'izay asa io zany a elaela koa moa araka teny ideny hoe elaela tsy niona dia mbola nitolona mbavaka tanitsika iny amin'ny fitiavantsika Jesosy dia verina indray isakizy mafy fotoanany tanora dia ianao io mihitsy hoe zaranga efa tsy amin'izany tsony tanora ianao amin'ny Jesosy androany tonga eto zay tonga ato foana moa zany fa amin'ny endriny hafa kely DJ mety hoe voandroanina mety hay ve ohatra zany misy DJ ohatra zany fa ny zalareto koa misaotisaoty foana ka tsika ne olona anidiny izany anidiny izany itsena dia vala raha ianao mavesatra be ahoana ary ny batananao iaka zany sarotra be zany izany anidina itsena azy eny amin'ny ramanatra izy dia aza miafiafy eo azy misy miazona zany io tongotra io tsy andenga zay vonina mandeha zay vonina mandeha ewa hey zay mity ainao tsara madio amin'izany e io zany aza miandry mijerijery aty gadona anankiray ty dia tena ao tena mba tsoko manokana mihitsy ty pasteur rahalahy ty androany fona pasteur ao pasteur Jiva ay falasy izy mbola misy hafa ka izy any eo pasteur Yatsa pasteur Yat handawary jere zany fatanorana jere zany fatanorana eto amin'ity fihetsika anankiray ty miasa be ny soroko miasa be ny vatana tapany ambony iny ao ary hoe azafady pasteur ao ary mba tario ampandizina reo amampianao zany pasteur Yatsa tsoalina bam alefa zay avy nahita olona mipetraka sady manao goeta tsy mbola nisy tao anatiny enimpolo taona zany heva sai heva urakoraka mafeo any Jesosy any pasteur Yatsa yako heva izy nakalkalma fa mandia heva se heva ay zandray adiana tanora manaraka 1 2 3 go ihany ohatrzay fotsiny stomy-kely mihitsy eva dia afaka mila mafy be koa trapokin'olona aminao raiky raketany fitiavako zay fotsiny iratsika miaraka aminao raiky raketany fitiavako yo aminao raiky andaniako ny androko tsy foeko sariako mandrakizay eva yo
lasanao fitiavako lavitranao za mijaly miaraksika te Jesosy tiako anao Zanare tsy afoeko de sady mira mabe aminao raiky aminao raiky dédicace atolotra ho an'i Jesosy manokana tsy voaiko tsary ako eo ndray le misitositonare raha irote Rea kumafiano Satakaluko tenga mamiko Tiakumare Yaraksika Jesosy Se turiftiavanize dédicace Tiako Zanare Zanga Tsisy atakaliko anao eo tsy afoeko Lotsika sady kikika mafeo an Jesosy ny amin'ireny tanora mandireto Sai tsy voaiko ampiakarikarina amin'izay ny manopany The 1, the 2 and 3 Come on aminao raiky aminao raiky zay fotsiny atsika lotsika mafe ra ro aminao raiky aiza le feo ra ro aminao raiky yo aminao raiky Yo yantsika mino zay misy mahay antiry be dia be ao anatiny ao le nandalo fifoazana reny tam'izany tsika moa zao mifo le anam-piangonana resako tadidiko mihitsy tam'izay mbola kelikely mihitsy mira antiry ty fa am'izao zay ataontsika gadona kely hafa kely ozy izy raha misy olo vaovao amin'ny Kristy dia efa lasa ny zavatra taloha dia izy lina jamba ho izy teo aloha fa mahiratra ankehitriny ndao mahirantsika tiry ty atao mihira fotsiny anjarantsika eto sady mihetsiketsika ndao azy manaka izy yo tsy misy faty antoka ny manaradian'i Jesosy aiza le feo aiza ny fifoazany naradiany zay mihitsy tena asambarambe mevana ny entana verina mafimafy kosa manarady zay mahatsapa fa tsy misy faty antoka dia ataovy mafy mihitsy tena sambarany be mevana ny entana jamba teo aloha fa mahiratra ka hirahira mafy dao ameritsika mafy jamba teo aloha yo miala siny fa vazaha mirazy zany dia tsy mitotona tsara le jamba sao dia gaga be tena hira tsara izany matsiaro sambatra miaraka amin'ny Jesosy dia mandiza ho any tombary matsiarotsara le anambanivohatra reny afaka sady miorakoraka ho any Jesosy mbola tsy vita mbola yo ya
Sarotry dia hoe foana. Tena anisany tia ame voninahitra an Jesosy manokana mihitsy amin'izany hira zany fa ty misy zavatra tantaraiko anareo kely hoe Andriamanitra io ka zany tena efa manomana antsika tsirairay avy ny aty amin'ny fiainana tseritreretintsika koa hoe amin'ny fotoana anarahantsika an Jesosy, amin'ny fotoana anikehtsika le antson'Andriamanitra sisisy tamin'izay tamin'ny fahakely dia manofatra ny taom-bebe anay izay misy ranga mpandrafitra ny asany manao fanaka izy zany dia izy sady tsy nanambady fa izy reriny tao anatin'io tranon'io zany dia zay boakely dia mangarangaranao hoe ahoana ary ty razoky ty dia izy sady mihira mafy be ao no manao an'ilay fitaovana fandrafetana iny dia sary tonga ao an-tsaiko le film le jerentsika le film Jesosy hoe nidadan'i Jesosy zany le mpandrafitra dia zay ny hitako dia izy zany tena mihira ny fony mihitsy dia zay hira anankiray zay anisany tena lasa mipasy taty amiko manokana fa tena arainy ao tena matetitetika mihitsy dia tena amin'ny fony izy misy hoe manajanona kely an'le fitaovana fa tena manao an'le jamba teo aloha fa mahiratra ankehitriny tamin'izany tsy azoko an-tsaina mihitsy hoe inona ary ny ao am-pony arainy mihira an'izy fa fahatioariana amin'izay rehefa tena hoe tafiditra ao amin'ny fanarahana an Jesosy dia tena hoe tena miteny be ke le hira hoe tena wow kay tena nahiratra tokoa rehefa mifanena tamin'i Jesosy rehefa fanena tamin'ny filazantsara rehefa nanaiky ny antson'Andriamanitra dia tena hoe nahiratra raha tao anatin'ny fahajambana satria raha fehezana tsotsotra fotsiny ho anao mety hoe androantsika vao mifakahity eto dia tany amin'le DJ fantatrao mihitsy any no nisy an'ny tena anay taloha rehefa eny misofinao hoe DJ dia tonga dia misary ao an-tsainao hoe boîte de nuit, balle, gauche, droite sy ny aratsiana manaraka azy rehetrarehetra fanfanena tamin'Andriamanitra dia afaka eto miaraka amintsika eto androany dia voninahitra ho an'i Jesosy ndao mbola tohizana ideran'i Jesosy foana raha atao zany lena dia hoe DJ ateo aloha mety vela izy atao fa mipetraka sady ary nareo reto hoe ndao mbola dio antopo le izy koa nefa fotoana ohatr'izao any koa ohatrany hoe manampy atsika any koa hoe zaraina kely hoe misy fotoana rehefa ohatr'izao dia mizara koa hoe mandray mandreny manokana raha misy fitaovana enjana indrindra mitondra hafatra amin'izao dia ny mozika azonareo mozika mitondra hafatra ngeza be mihitsy raha tsy mitandrina arytsika zanatsika any amin'ny alehany any miveriny hira mbola tsy hainao hatra amin'izay dia iraina ao an-trano satria izay le mozika dia isan'ny fitaovana ampiasain'ny satana mihitsy izy io amin'ny tena tanora amin'izao fotoana izao tsy haiko eny amin'ny kartenareo iny fa eny aminay eny misy an'le milanja speaker kely reny sady mandeha zalahy dia hira mitarika ohatrany hoe te ho tezitra ry zalahy dia hira matezitra no enony dia izay olona mikasika anazy amin'iny to dia ndao hiady ozy izy satria le mozika enony misy fanala izy rehefa ohatr'izao koa manampy aray aman-dreny hoe tena zanak'Andriamanitra betsaka mozika kristianina dia fenoy fiderana ao an-trano ao dia ndraindray izy mety miteny le ankizy hoe tsy hoe tsy tiana fa tsy mahazatra ny rangaza ny hira zany neny mety hoe antatiana ny anao ny hira mihetsika indrindra fa betsaka ny hira dia mety gaga anao menakazana gadona be dia be ay ve misy ohatr'izany tena io satana mangalatra fa zanak'Andriamanitra ny tompony zany hira zany zao raha miresaka ny hira izy hoe raha toy izao izy ny fiainako c'est Dieu ao iarakisika eo c'est Dieu ataovy mafy mihitsy zay manaiky fa ny fiainana dia Jesosy mihitsy c'est Dieu ataovy mafy tsy maheno mihitsy c'est Dieu tondroy mihitsy c'est Dieu c'est Dieu c'est Dieu c'est Dieu c'est Dieu mamanao kely ohatr'izao daholo hoe miaraka daholo eza le tombo-tsakavanana e ambanimbany kely eba je suis un enfant rail route Zenith
zay le hira officiale mino zay vao me hetsika mihoatra mihitsika iza le mangeta eto ema miaraka amin'izao mamotsyntsika ohatr'izay ihany no miverina akavisy akavanana iyo miaraka afaka manofaofa tanana be ataovy miaraka ambony daholo yo ataovy ambony tsara mihitsy dia ndao iara iankoaka hoe ho anisany voninahitra dia sady irao mafy mihitsy aiza le orakoraka ho an'le mpanjaka vonin'andriama aiza ndray le tanany teo ataovy miaraka tsara jesosy ho an'izalay voninahitra Hey, Eva. Ho, hey. Zay rehetra manam-pofonay izy. Voante Jesosy velaro daholo tananary tahaka ny vorona eo aloha mandiza ho an'ny tomponao e hey atao amisoroko an'leo akaikinao mihitsy dia miaraka nareo yo miaraka yo
sady miteka mihitsy ao farafaran'le misaotisaoty ary atao isaotisaoty arriva vendredi joli avec Jésus. Raha efa nanatrika fety nataona hvkl ianao dia misy an'ity kilalo ty efa mandihy tianasa moa za dia rehefa misy fety dia mandehana rehefa misy fotoana ao ary atao misorokonina manao ny tananao ary aiza daholo rehefa miteny za dia ambany dia miaraka midina daholo zay a raikitra ambany le mipetraka fetsifetsy be ambony amizay miara mitabataba be ho azy Jesu dia miara miso averitsika ny ary samy mitikitina amizay misy ato raino ambany aiza le tabataba ho any Jesu dia miara misaoty Comment ne pas te louer, Seigneur? Dotsika ika aleluia mafy be ho voninahitra Alléluia! Hoan'Andriamanitra rery midera nihaja amin'ny voninahitra. Dia zao a mampetraky ny tompo ampony ilay izy a alohan'ny akaram-panompon'Andriamanitra ametraka ny tsodrano a dao tsika hitsangana daholo dao tsika hifampitsodrano azadino fa important be amin'ny fiainako ny fisinao teny amin'ilay akaikinao koe misaotra famille izy ianao hoe dia teny mihitsy rehefa makato a mba manaova présentation ihany fa tsy hoe rehefa ato ihany fankalala fa rehefa nivelany tsy tadidinao akory ny ray nisaiza taminao izy ny ray Zoma zay za aloha tena misy fotoana tena hoe mijoro amin'ny varavara iza ary iny fa ndao tsika ny sa tsika tsy fianakaviana ray sa tsika tsy ankonana anankiray nareo zao antaniko a mamanona ankoatran'ilay olona mpiakatra eto a le miara-mipetraka hoe mamanona naran'olona 10 mety ray 2 zao fantatro satria miditra izy dia tahiny jesosy e pisy fa mahantana be dia be tiako atongavana ndao tena iainantsika le hoe ankonana raytsika zay zany hoe rehefa aveo mirava amin'ny fotoana mba manantona le olona mbola tsy fantatry ny resanao hatramin'izay mihitsy tsika ne hifampitantana ho sa anandanitra vao hifankalala hoe ainao kay eto ny afantarana fampianantsika dia maninona fankaty dia ahoana mo tsy resaky tsika tsy eontsika dia anatin'ity ry a zay mahatonga ana amin'ny tenan'izay hoe raha hitena zay hifampitsodrano eo anao vao hijera izy ary ty olona tsofoko rano ty fa tsy maninona nefa ndao tsika anatin'izay iry zay atsika tsara zay iry zay a ndao zay olona anankiray zay apetraky tompo amponao akaikinao a favao azy a zay apetraky Jesosy ao amponao amin'ny fiainany a dia tonoiny amin'ny anarany Jesosy raha tsy fantatrao izy dia afaka antaninao ny anarany ny angarany Jesosy Menarani Jesus no indutazana Te ampamira piratra ni tavanyaminao dia ndao tsika sady hitodika amin'ny manodidina antsika no iry ka mirary anao ho tahin'Andriamanitra tononoka todio mihitsy amin'ny manodidina anao ye
kamirary anao ho tahin'Andriamanitra tononoko aminao ny fahatsarany lanitra tononiko aminao ny fahatsarany lanitra ny fanotrona ny anotrona anao ny fanotronany no anotrona anao ka ny hery no herinao dia amin'izao raha misy olona fantatrao anoany izy amin'izao mivavao azy raha tokantranao dia tonono tsofirano ny tokantranao amin'izao fotoana izao ny vadinao ny zanakao ny retapo aminao fotoana izao ndao tsika hivavaka ho any ankohonana rehetrarehetra dia ao anatin'izany ndao tsy ho adintsika ny mpanompon'Andriamanitra izay nametrahany tompo a antiraka ty dao tononona daholo izay mpanompon'Andriamanitra ato amin'ny asa fanompona zay tadidinao amin'izao fotoana izay dia ndao tsofirano izy sy ny ankohonana sy ny fanompona ndao ndray arahirarytsika e ka mirary anao ho tahin'Andriamanitra e tononiko aminao ny fahatsarany lanitra tononiko aminao ny fahatsarany lanitra ny fanotronany no anotrona tononona amin'ny anaran'i Jesosy fa izany ny fahamarinana ho anao ny fanotronany tokoa no hanaraka anao ny naiza na izy satria Jesosy ny teniny izany teny fikasany izany hoe hanotrona antsika izy dia ho fahamarinana naiza na iza toerana misy anao dia hanotrona anao izy tononona amin'ny anaran'i Jesosy fa ninninona vavaka nasandratra ho an'ny hafa teto androany dia amaly anao eo amin'ny fiainanao koa Andriamanitra ampahitanao izy fa izy koa tahaka ny namaliny any Joba rehefa nivavaka ho an'ny sakaizany dia izany koa no amalian'Andriamanitra anao tsarovy fa ny namalian'Andriamanitra ny Joba dia avo roa endry tononona amin'ny anaran'i Jesosy izany ny fahamarinana ho an'ny tsirairay avy amin'ity andro androany ity ary misaotra anao izay rahay amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fotoana androany satria fotoana feno fifaliana teto amin'ny fanatrehanao makasitraka indrindra fa ianao no nanao ty programme ty dia ianao koa no niaraka taminay tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy ianao fa hitahanao ny Jehovah ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao ane izy ka mindra fo aminao anandratra ny tavany aminao ane izy ka mpandehanao amin'ny fiadanana amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka fanamasina amen nandao hitehaka mafy be eo an'i Jesosy tsika raha faly anao tamin'ity fotoana androany ity alleluia tahiny Jesosy raha pitso maraina amin'ny fotoanantsika eny amin'ny centre amin'ny fito sasany zarao fahasoavan'Andriamanitra nato izao fahasoavan'Andriamanitra mato izao anareo